dia mbola amin'ny fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao ivavakisika. Jehovah Andriamanitra iray, misaotra anao mandrakariva izay satria tombonandro mba velomana izay nomenao anay, dia fialanao ny nenina mba tonga anay hiverina ho amin'ny famarinana. Nomenao iny Paska lehibe iny mba hampieritreretana anay satria napetraka ao teo toeran'ny zanak'Israely izay vavolombelona ny loza izay mitranga mba ho lesinao anay hiverenana amin'ny famarinana. Ary tsy mitsaha miteny ianao satria mbola manome tombonandro mba velomana, miandry fanapahan-kevitray. Dia matoky sy mino fa fanainao masina dia hiasa mandrakariva amerina ny olonao amin'ilony indrindra ny kristianina mba ho vavolombelona manoloana ny tsy mahalala. Dia mitenain'Andray Jehovah ho fameno mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe tsika fa afaka nankalaza ny Paska tamin'ity taona 2024 ity. Ohatran'ny nampieritreritra ny zavatra nambarantsika tamin'ny farany satria nisy Paska anankiroa nahazavaintsika araka ny resahako hoe ty fampahirezana ity dia tenin'Andriamanitra ampitaina mba hiverenana ao amin'ny famarinana. Fa io Andriamanitra nefa tsy maniry ny olona fa manaja ny safidin'ny olona. Fa io Andriamanitra io tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Io Andriamanitra io tsy manova ny famarinana. Io Andriamanitra io te hiantso ny olona hiverina mba hanaiky izay famarinana tsy miova izay. Kanefa tsy manerika io sisy ny olona fa mampafantatra fa misy farany zavatra rehetra. Satria araka ny resahantsika vita ny Paska izay ho an'izay niverina tanteraka amin'ny famarinana. Ny Paska ara-Baiboly izay niresahantsika, Paska anankiroa ny resahantsika. Paska ara-Baiboly tanterahana tamin'ny 14 ny volana Nisanina izay mifanitsy amin'ny 25 mars 2024 teo. Calendrier grégorien araka ny resahantsika hoe ny fanisan'andro ara-Baiboly dia manaraka ny fidin'ny volana. Fa ny zanak'olombelona no nanova azy dia nisy nyity calendrier izay hifanarahany izao tontolo izao ity. Kanefa tsy mahafono izany ny fanisan'andro avy amin'Andriamanitra. Dia ny 14 ny volana Nisanina mifanitsy tamin'ny alatsinainy 25 mars. Zay ny Paska nambaran'i Jehovah tao amin'ny Exodosy. Vita soamantsara izy izay dia soratsika an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Kanefa tsy mijanona hatreo fa mbola misy zavatra mitranga ao aorianan'ny Paska. Torak'izany ihany koa misy le Paska izay fifanarahan'ny kristianina. Dia le Paska izay nitanterahana tamin'ny 31 mars. Io 31 mars io indray raha bataintsika makao amin'ny fanisan'andro ara-Baiboly dia 20 ny volana Nisanina. Ny ao anatin'ny soratra masina nefa mibaiko ny Jehovah dia tsotra. Lalàna mandrakizay tsy maintsy ho tandremana isaky ny 14 ny volana Nisanina no hitandremana ny Paska. Lalàna zay ny fanarahan'ny kristianina dia ny anazy tena lahady mandrakariva. Ary zay no nahatonga an'izy io 31 mars. Miresaka tetontsika hoe ny an'Andriamanitra le daty tsy miova rehefa 14 ny volana Nisanina dia 14 ny volana Nisanina foana. Fa ny kristianina ny anazy ny daty miova fa ny andro tsy miova. Ny an'Andriamanitra ny daty tsy miova fa ny andro no miova. Dia safidy io natao. Nefa na izany na tsy izany dia tonga amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe satria Jesosy nitoriana
dia mifaly amin'izany aho fa tsy misakana zany famerenana ao amin'ny loniny tsy manao anterisetra akory ary tsy manakina nizaniza fa mampafantatra fotsiny ny soratra masina. Tiako isotomana ny saitsika eo anatrehan'izay pasika anankiroa zay. Pasika na dia hoe tena fivavahana kristianina daholo ary fankalazana an'Andriamanitra na le pasika ara-baiboly araka ny tenen'i Jehovah na le pasika araka ny sitrapon'ny olona le 20 volana Nisanina na 31 mars vita somatsara iny vita somatsara fa safidin'ny olona rehefa avy eo fa tiako isaritana ny saitsika dia ohatra mandray ohatra fotsiny ny zavatra mahavariana ange raindray misy daty sarobidy apetrakitsika zanak'olombelona zay tsy avy amin'Andriamanitra fa tena raisitsika ho zava-dehibe. Mandray ohatra fotsiny azy ohatra hoe ny fetin'ny fahaleovan-tena dia isaky ny 29 volana jiona 29 volana jiona ary 29 volana jiona io isaky ny vadika ny taona dia tsy miova fa 26 juin foana kanefa zay 26 juin zay tsy mipetraka ho andro ray fa miovaova le andro isaky ny 26 juin mitovy amin'izay koa le 14 volana Nisanina fa tsy misy mihitsy hoe tena hitandrina ny fetin'ny fahaleovan-tena amin'ity 26 juin dia rehefa tonga ny amin'ny heritaona dia ho lasa 2 juillet tena ajain'ny olona zay rehefa 26 juin dia 26 juin dia ohatra mampieritreritra hoe rehefa Andriamanitra avy eo no miteny hoe rehefa 14 volana Nisanina dia ho tsinotsiniavina dia eo no tokony hatonga sainantsika hoe tsika ary rehefa mametraka daty ho ankalazaina dia vitantsika ny tsy manova azy fa rehefa Andriamanitra maninona no sinan'ity convention chrétienne ity hoe tena miova le izy satria araka ny fantatritsika dia vitantsika io nge raha ny tena mizy raha tsy iova le daty dia tokony 31 mars le fifanarahana hitandremana ny pasika pasika kristianina zay fantatra ny rehetra fa rehefa tonga keny amin'ny heritaona tsy ho 31 mars mihitsy iova indray io daty io ary zay no mampieritreritra kanefa na izany na tsy zany dia mifalitsika satria mbola tsisy ringana fa mbola ao ambanin'ny famondrampon'Andriamanitra ary matotsika mbola velonaina dia tsotra mbola miandry Andriamanitra nge hiverina amin'ny vesatsy dia tahaka ny zanak'Israely niverina tanteraka tamin'i Jehovah izy zay no natonga azy ho afaka tao amin'ny tany Egypta na naiky ny sitrapon'Andriamanitra tsy araky ny zavatra zay niresahany. Ary io indrindra no tena mampieritreritra indraindray satria rehefa nijeritsika ny mpanjaka voalohany dia ohatrany hoe mitovitovy amin'izay inge le zavatra nitrangy mpanjaka voalohany 12 dia zao ny voasoratra mampatsiaro kely an'izay tsy entina hoe mpanganan'izaniza fa famerenana antsika ho amin'ny loniny. Mpanjaka voalohany 12 dia ny 9 sy ny katramin'ny 9 ary Jeroboama mpanjakan'ny Israely zay efa nitantaraintsika teto hoe zara roa ny taranak'Israely tamin'izany dia lasa niteraka n'le firenen'i Joda sy ny firenen'i Israely firenen'i Israely dia zay nitantanan'i Jeroboama firenena 10 maro nisa no ny firenen'i Joda le ary avy amin'i Jehovah nanome le fanjakana any Jeroboama fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrany Jeroboama dia zao ohatran'le toerana ny tena nibahana tao an-tsainy dia te hisikitra amin'le toerana izy dia namorona lalàna ny 12 ka hatramin'ny 17 ary Jeroboama ozy nanendry andro firavoravoana tamin'ny andro 15 amin'ny volana fahavalo
taka ny andro firavoravoana tamin'ny Joda ihany ka nanatitra fanatitra teo ambonin'ny altara izy a, toy izany nataony tao Betela fa namono zavatra tao fanatitra ho an'ireo ombilahy kely izay nataony izy a, ary nampitoerany tao Betela ireo mpisorona amin'ny fitoerana avy izay nitendreny, ary nanatitra fanatitra teo ambonin'ny altara izay nataony tao Betela izy tamin'ny andro 5 amin'ny volana 9, volana izay nitendreny araka ny sitrapony ihany. Ary nanao andro firavoravoana ho an'ny zanak'Israely izy sady nanatitra fanatitra teo ambonin'ny altara sy nandoro dedikazo manitra. Ka raha ny zavatra hita tao a, tsy tena fivavahana tamin'i Jehova satria nanangana ombilahy kely volamena izy. Ary io ombilahy kely volamena io dia hainy zanak'Israely tsara mihitsy ny fanompoana tamin'izy io. Le firenen'ny Israely izay tena nitantanan'i Jeroboam tsy adala akory ka tsy afantatra hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra io. Fa saingy le zavatra nasaina ny tanterahany mety tamin'ny fiainany hoe tena afaka tsika tsisy maneritery intsony tsika, afaka mandeha, afaka miravoravo, afaka manao zay tiana atao. Zay ny fomba fanompony an'io ombilahy kely volamena io. Kanefa na dia izany ary le fahotana mafaty nataony Jeroboam dia le fitenenana ery amin'ny 20 dia nihevitra ny mpanjaka ka nanao ombilahy kely volamena roa izy tamin'ny olona, aoka izay ny fiakarinareo any Jerosalema ry Israely eo, indreo ny Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Zany hoe nataony ho tahaka nampilahariny tamin'i Jehova le ombilahy kely izay natsangany. Ireo ny Andriamanitra trao ry Israely ozy, ireo no nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Ary misy fahamarinana kely ihany le nitenenin'ny Jeroboam satria ombilahy kely volamena angeny na diso ny zanak'Israely koa tamin'izany vanim-potoana izany. Na diso ny zanak'Israely mivavaka tamin'izy io tamin'ny vanim-potoana izay niakaran'i Mosesy tany tendrombohitra hitondra ny lalàn'i Jehova, izay nahatonga an'i Jehova saika handringana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Raha tsy tena nitaraina tamin'i Jehova, nangataka famoram-po, niditra tamin'ny fifadikanana, ny fona i Mosesy, dia tsy nisintona lesona tamin'izay Jeroboam. Fa io ny zavatra nataony. Ireo zany hoe nampatsiaro ny zanak'Israely hoe tena tadidinareo ve tany amin'ny tany Egypta, tokony mivavaka tamin'ny ombilahy kely volamena tamin'ny sarony vongany nareo tany e. Dia nety tamin'ny zanak'Israely zany, dia nataony zanak'Israely, dia lasa fahotana mahafaty tamin'ny Jeroboam izay toetra an'izay. Ary inona nefa ny zavatra nitranga teo anatran'izany rehetrarehetra zany, mitondra faisana ke Jeroboam satria ny zavatra hitantsika eto dia zao le andro firavoravoana izay nitendren'i Jehova dia amin'ny 17 amin'ny volana 7 fa ny anazy nataony volana ray taty aoriana, dia nataony andro ray taty aoriana tamin'ny andro 5 amin'ny volana 9, volana izay nitendreny araky ny sitrapony fa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ohatra ny manatahaka an'izay indraindray le fivavahana kristianina, manatahaka an'izay. Ary zay ny tena zavatra mampatahotra satria ny zavatra tsy tsapan'ny olona dia loza amin'ny atambony mianjady aminy rehefa avy eo, fa saingy mbola tsy miatra izy. Ankehitriny natonga antsika nampatsiaro 3 taona ny sesy, fa volombelona ny loza ny tranga manerana an'izao tontolo izao. Nahazavaina nandritra an'izay 3 taona izay ngere olona ny Pasika 17 ny volana Nisanina. Fa nisintona lesona tao anatin'izay ve tahaka ny zanak'Israely, fa volombelona ny loza tao amin'ny tany Egypta, fa nisintona lesona tamin'izay ve ny zanak'Israely, dia nisintona ny lesona tamin'izay koa ve isika izay vavolombelona ny loza ny tranga. Fa mipetraka teo amin'ny toeran'ny zanak'Israely, napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana zanak'Israely mihitsy nke tia izao tontolo izao ty. Ary tsy tonga ho azy matoa tao anatin'ny andro Pasika, niakatra ny tany fahoriana manerana n'ity izao tontolo izao ty, nikatona ny fiangonana, niditra tamin'ny confinement. Ary inona moa ny rehefa mijery ankentsika ny raha matadidy ny Pasika voalohany izay nitandremana tamin'ny Exodus 12 tsy hoe niditra tany am-piangonana ny olona na tany amin'ny tempolo ny olona tamin'izany, fa nasaina mihiboka tao tokantrano tsy misy mahazo mivoaka na dia ny kely ary, mihiboka. Zany hoe misaintsaina ny loza, mitranga ny loza izay ialana tao. Fa Jeroboam nefa dia zao
tsy navela niakatra tany Jerosalema ary raha vao miresaka Jerosalema de zao tanàna ny fahamarinana, zany hoe tsy navelany andraindray le fahamarinana tenin'Andriamanitra fa novany araka ny sitrapony. De inona ny vokany? De tonga tamin'ny Jeroboama vokatra zay zavatra zay eo amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7 de ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy faha 1 ampahankely fotsiny fa mamperitreritra ary miverimberina ao anatin'ny soratra masina foana, satria lasa tarazo ratsy teo ampanjakan'ny Israely mifandimby ary mifiafarany ary taty amin'ny firenen'ny Joda koa de misy tarazo ratsy takan'izany. Fa inona le fahotana mahafaty nataon'ny Jeroboama? Fananganana ombilahakely volamena. Ka raha vao manangana ombilahakely volamena ao Andriamanitra de mana ny lalàna apetrany koa Andriamanitra eo, ary ny lalàna voalohany zay apetrany de zao io manova le zavatra napetraka Andriamanitra, manendry andro sy volana araka ny sitrapony zay lasa fahavetavetana teo anatrehan'i Jehova. De manomboka hatry amin'ny de ny fafitoko mandehana ka lazao amin'ny Jeroboama hoe zao ny lazain'i Jehova Andriamanitra ny Israely, satria nanandratra anao avy tamin'ny olona ka nanendry anao mpanapaky ny Israely oloko, ary niandahako ny fanjakana ho afaka tamin'ny taranaka Davida ka nomeko anao. Nefa kosa ianao tsy mba nanao tahaka ny Davida mpanompoka izay nitandrina ny teniko sy nanaraka tamin'ny fony rehetra, tsy anao na inona fa tsy izay marina eo amasikena, fa nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohanao ianao, fa lasa nanao andriamanikafa sy sarin-javatra hanidina ka nampatezitra fa izao efa narinao teo voanao. Marina fa tsy voateny ao anatiny ty le nanovany an'le andro, fa nidika an'le tenin'i Jehova hoe nanao andriamanikafa sy sarin-javatra hanidina ka nampatezitra. Inona nampatezitra an'i Jehova? Tsy vitany hoe nanangana an'le sarin-javatra hanidina fotsiny izy fa nanendry andro araka ny sitrapony, fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe nanova le lalàn'Andriamanitra. Ny andiny fasivy, nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohanao ianao izy fa lasa nanao andriamanikafa sy sarin-javatra nidina ka nampatezitra, fa izao efa narinao teo ivoanao. Ko noho izany de indro ahatonga loza amin'ny taranaka Jeroboama ka andringana izay lehilahy rehetra mitaminga ny Jeroboama na ny voahazona na ny afaka amin'ny Israely, ary anaisotra ny sisa amin'ny taranaka Jeroboama toy ny fanaisotry ny olona ny diko izy ambara-patsisy intsony. Ko izay taminga ny Jeroboama maty ao an-tanàna ozy de hoan'ny alika, ary zay maty any an-tsaha de hoan'ny voromanidina, fa Jehova no efa miteny loza amina tambo no hitranga, vokatry ny fandavana sy ny fanovana an'io ny tenin'Andriamanitra io, ifanariana ny tenin'Andriamanitra io. Ary zay no natonga antsika namperitreritra hoe mahavarina ankereo olona, misy ny daty napetraka malaza ankalazaina isa-taona, tsy vitantsika manova azy. Ohatra fotsiny ny fetin'ny fahaleovantena isaky ny 26 Juin, tsy miova le daty na miova ary ny andro. Kanefa ny Pasika Jehova tsy miova ny daty fa miova ny andro, fanovan'ny olona indray le daty, fa ny andro no tsy miova satria misy zavatra tiana ho tsindrina ao anatin'izany ary miova manaraka izany koa le fahamarinana. Nareo ndraindray ny mahatonga isaky ny tonga ny Pasika, le Pasika famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, lasa Pasika fitsanganana zay tsy mifanaraka. Zany hoe volana sy daty araka ny sitrapon'ny olona, ary fahamarinana araka ny sitrapon'ny olona, fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra tsara ho mariantsika de ity: Jehova tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ary ny teniny ary amin'ny Salamo 7:20, Salamo 7:20 ny andiny 7:30 ka hatramin'ny andiny 4:30. De jereo tsara angety, nefa ny famborapoko tsy ho foanako aminy ozy, ary ny fahamarinako tsy avadiko, ny fanekeko tsy ho tsoahako, ary ny ino lazain'ny molotro tsy ho vako. Jehova no miteny an'izay, izay no lazain'ny molotro Jehova tsy ho vako. Ary namafisin'ny Jesosy zany any amin'ny Matio 7 de zao no ambaran'i Jesosy Kristy raha tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty izy.
Matio toko fadimy ny andiny fito amby folo sy favalo amby folo. Aza ataonareo ozy fa tonga andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ozy andrava fa hanatanteraka, fa lazako aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory amin'ny lalàna, na de litera ray na tendrotsoratra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Na mahafisin'i Jesosy zany, ary zany rehetrarehetra zany tia nampitaina amintsika mba hisaintsainantsika hoe vita zay le Pasika, samy nahazo famindram-pona ny tandrona ny 4 volana anisanina, na le nitandrina ny 20 volana anisanina, na le nitandrina ny 25 mars, na le nitandrina ny 31 mars, de mety eritreritritsika hoe ankanetiny nataotsika, marina ny nataotsika matoa mbola velonainintsika, fa matoatsika mbola velon'aina, mbola miala nenina Andriamanitra, mbola miala nenina. De jereo ny zavatra nanjoany Jeroboam, vokatra zay fanovana le lalàn'Andriamanitra zay, iloza amina tambo, lasa tena miverimberina eo ambavany taranaka faramandimby le fahotanin'ny Jeroboam zanaky Nebata. Ka zany rehetrarehetra zany fa marina naratsoratra masina zany re olona tsy misy antery, tonga am'le fitenenana hoe atsipy ny tady eny atandroko ny omby izy, atsipy ny teny eny am-pony mahalala. Ary ohatraohatran'izay koa ny fomba ilazany azy ety amin'ny apokalypsy tamindreo fiangonana afatra ho amin'ny fiangonana fito reo, de zao ny voasoratra isaky ny fiangonana ny andiny fa ohatra ny andiny fa fito amin'ny apokalypsy toko faharoa, zay manatsofina aoka izy iaina zay lazainy fanahy fiangonana ozy, de miverimberina io zay manatsofina aoka izy iaino zay lazainy fanahy fiangonana, aoka izy iaino fa afaka tsy miaintsika, de afaka mandeha amin'ny fahazaran'ny ratsika, afaka mandeha amin'ny fahamarinana, fa ny farany eo anatrehan'Andriamanitra, satria io Andriamanitra io zay nolazainy molina ozy tsy misy ovako. Ary inona moa le lalàna Pasika ny resahantsika, ary io Pasika io de lalàna mandrakizay zay tandremana isaky ny 4 volana anisanina, lalàna mandrakizay ho tandremana ozy ny lazainy Jehova, zay araky ny teny Jehova hoe tsisy foana na litera ray na tendrotsoratra iray azy, fa ny nahatongavan'i Jesosy tsy hanafoana fa hanatanteraka izany rehetrarehetra zany. De nitanterahana zany tamin'ny 4 volana anisanina teo ambonin'ny hazo fijaliana. De matoko sy mena fa samy isitona lesona avokoa tsika rehetrarehetra, kanefa de manana safidy. Andriamanitra manaja ny safiditsika, nefa mivokany de miakina amin'ny safidy zay raisitsika ny vokatra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. De matoko sy mena fa fanahy mason'Andriamanitra de ampahiratra hatrany masom-panahintsika mba tonga atsika tena hiverina tanteraka ao amin'Andriamanitra, ka ho isany tena olona afaka tanteraka, satria maty ho antsika Jesosy. Favakisika saotra Jehova Andriamanitra ray no teny nandray zay tonga, teny mamperitreritra, teny feno fitiavana, teny famerenana ho am'laony, teny manambara ma Andriamanitra tsy miovanao, mampianaranay koa tokoa mba hanaiky le famarinana tsy mety miova ao anatin'ny Baiboly zay eny am-pelantananay, mba tsy hahatonga lozo eo amin'ny fiainanay, fa mba hahatonga fahafahana tanteraka. De misaotra ray ny anaranao Jesosy, amen. Mavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manana ny fahasoavana sy ny fiakanany Tompo amintsika mandrakariva.